Alléluia. Manonna fiadanan'i Jesosy Kristy ao anatsika tsirairay aby hatrany a dia faly miarabantsika koa mbola tafahoana soamantsara eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia teneniny ao akaikinao koa hoe faly tafahoana aminao aho hoe eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Efa mivavakitsika teo a misaotra an'Andriamanitra foana tsika ny amin'ny présence-any eto a misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teniny a taolotsika hivavaka taolotsika hivavaka ray masina tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao foana ny fonay a mankasitraka fionanao foana zay Jesosy Kristy ny amin'ny fanatrehanao eto a dia misaotra anao tamin'izay tsirairay avy zay tominao eto amin'izao toeran'izao a manana anjara ho anay tsirairay avy ianao androany Jesosy Kristy dia misaotra ihany koa ny amin'ireo olo ambadiky ny radio zay mihaino zao fandaharan'izao Jesosy a dia misaotra koa ny amin'ny fahasalamanay ny amin'ny hevitsy-tanjakay mbola ahafahanay mijoro eto dia mitendry rehetra zay orenesinay eto Jesosy Kristy a dia ianao no anendry ny vavan'ireo mpanompon'Andriamanitra zay mandray fitenenana eto a mba tena teny ho avy aminao daholo zany dia sokafo ny fonay Jesosy alalao ny fonay hitaro ny fonay Jesosy Kristy mba tsy ho teritery a tsy hananavinavim-po navinavim-panahy a fa tena hoe fotsotra tahaka ny zaza no andraisanay ny teninao dia mitenena aminay Jesosy a fa vonina ny ianao zahay. Amen. Anboantsika fotoana dia ndaolotsika amaky ny salamy fa telo ambinipolo salamy 63 salamy 63 dia rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ianao mitady anao fatratra aho mangetahitanao ny fanaiko maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina ahitako ny herinao sy ny voninahitra aho fa tsara noho ny aina ny famindraponao ny molotro hideranao toy izany no hisaroako anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako toy ny vokotsoka sy taly no avokisan'ny fanaiko ary amolotra falifaly ho hideran'ny vavako anao raha mahatsiaro anao eo am-pandriako dia mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina fa efa namonjy ahy ianao ary eo ambanin'ny aliko ny elatrao no iobiko mifikitramiko ny fanaiko manohanay ny tananao ankavanana fa ireny dia mitady ny aiko ka mampidi-doza amin'ny tenany hiditra any ambanin'ny tany izy atolotra ho amin'ny herin'ny sabatra izy ho anjarany amboahalo izy fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra ho ravoravo izay rehetra mianina aminy fa akombona ny vavan'izay rehetra mandainga. Amen. Amen. Ozy izy Davida amin'ny andiny fahatelo hoe fa tsara noho ny aina ny famindraponao. Davida dia anisan'ny olona tena nahiratra sy natakatra n'izany hoe fitiavan'Andriamanitra anazy zany. Tena resy lahatra izy tamin'izany fitiavan'Andriamanitra anazy zany a dia nahatonga anazy mihitsy nahasany-teny hoe io Andriamanitra io tia ana mandrakizay io tsy miova ny fitiavany io anahy dia velona foana tao anatin'ny Davida zay fitiavan'Andriamanitra zay fitiavan'Andriamanitra anazy zay dia rehefa avolava izy taorian'le fahotany taniarahany tamin'ny Batseba dia taorian'izay izy a rehefa tena fentena izy a dia tsy raraka intsony izy dia tsika amin'izao vanim-potoana izao ny akamaroan'ny kristiana zany amin'izao vanim-potoana izao nefany a mora tratra ny fangatsiatsiahana ara-panahy mora tafalatsaka ao anatin'ny torimasom-panahy mora raraka mora lavo satria ny antony a tsy velona tsara ao anatin'ny fony kristiana le fitiavan'Andriamanitra le alan'ny fitiavan'Andriamanitra zany tsy velona tsara ao anatiny dia kanefany a tokony ho fantatritsika hoe motivation atsika anaovantsika zavatra rehetrarehetra ninona zany motivation engatsika dia io fitiavan'Andriamanitra io a velona ao anatin'ny fontsika dia io fitiavan'io a mahatonga atsika tia vavaka io fitiavan'Andriamanitra velona ao anatin'ny fontsika io zany mahatonga atsika tia vavaka mahatonga atsika mazoto mankatony ny tenin'Andriamanitra mahatonga atsika capable ny tia an'Andriamanitra
raha tsy tena velona ao anatin'ny fotsika zany a ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia tsy afaka mihitsy tsy afaka mihitsy tsika ny tia an'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany toko faha-efatra andiny fahasivy ambin'ny folo, 1 Jean chapitre 4 verset 19, hoe nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Tsy capable tsika ny tia an'Andriamanitra amin'ny fotsika, amin'ny fanahintsika, amin'ny herintsika sy amin'ny saintsika raha tsy tena velona izay hoe izy anie ny tia antsika taloha. Dia ohatr'izao dia nefany io fitiavan'Andriamanitra io ny fanahy masina ihany no afaka mamelona sy mamerina an'io ao am-pon'olona. Ny fanahy masina ihany zany miasa indray mamerina an'ilay fitiavan'Andriamanitra ho velona ao am-pon'olona. Dia ny fiasan'ny fanahy masina rehefa tena mamela ny fanahy masina hitarika tsika dia tarihan'ny fanahy masina aloha tsika voalohany indrindra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia satria ny fanahy masina sy ny teny zany tsy afaka misaraka miara-miasa foana ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Dia mba hamerenan'Andriamanitra an'ilay tena hoe velona miboiboika ao anatsika ilay fitiavan'Andriamanitra atsika izay dia tarihan'ny fanahy masina tsika ho ao amin'ny teny. Dia rehefa feno teny tsika, rehefa imprégné ny teny ny fotsika dia iny amin'izay ilay tenin'Andriamanitra, iny tenin'Andriamanitra iny no manondraka le fitiavan'Andriamanitra mba ho velona ao anatin'ny fotsika. Tondrahan'ilay teny zany le fitiavan'Andriamanitra ao tsika zany tamin'ny fomba mbola tera-baovao dia naheno teny tsika zany mbola tsy tera-baovao fa le alohan'ny iterana vaovao dia naheno teny tsika. Dia rehefa maheno teny tsika dia miasa ny fanahy masina amin'ny alalan'iny teny iny dia mampiditra mandrotsaka ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. Dia eo tsika ilay tera-baovao. Dia ohatr'izay koa rehefa miaino ohatr' rehefa zanak'Andriamanitra amin'izay tsika amin'izao dia famerenan'ny fanahy masina amin'izay fitiavan'Andriamanitra izay mitarihantsika mankany amin'ny teny foana, mitarihan'ny fanahy masina foana tsika mankany amin'ny teny mba ho feno teny, imprégné teny ny fotsika. Dia rehefa imprégné teny ny fotsika dia iny teny iny no manondraka mamelona an'ilay fitiavana amin'izay. Dia velomin'ilay teny ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatsika. Le fitiavana lazaiko eto le hoe izy tia antsika fa tsy tsika tia anazy, fa le fitiavana teneniko eto le hoe mila velona dia le hitiavan'Andriamanitra antsika mihitsy. Dia ny tenin'Andriamanitra imprégné ao anatin'ny fotsika mamelona sy mampitombo an'ilay fitiavan'Andriamanitra indray. Dia ny tenin'Andriamanitra moa ao anaty baiboly matetika oharina amin'ny rano foana, oharina amin'ny rano tenin'Andriamanitra ohatra hoe izay nateraky ny rano sy ny fanahy, izany hoe nateraky ny teny sy ny fanahy. Dia nateraky ny teny sy ny fanahy dia hoe oharina amin'ny rano foana zany ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly. Dia ohatr'izay ilay tenin'i Jesosy hoe ao amin'ny Jean 4:19 ozy izy hoe l'eau que je vous donnerai, ozy izy l'eau que je vous donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Izany hoe l'eau que je vous donnerai ozy izy Jesosy ny teny zany, ny teny izay omeny antsika lasa transformé amin'ilay source dia le fitiavan'Andriamanitra lasa miboiboika ao anatsika. Dia rehefa nitondrahan'ny teny le fitiavana zany velona mitombo amin'izay ao anatsika avy nitondrahan'ilay teny foana. Dia rehefa velona amin'izay io tenin'Andriamanitra io anatsika dia tokony rentsika rehefa tena velona tokoa zany hoe fitiavan'Andriamanitra ao anatsika miaikintsika, tena mintsika ary tena mahafantatritsika, mahatakatrytsika fa io Andriamanitra io dia tsy miova, io Andriamanitra io dia tiana mandrakizay. Ozy hoe fitiavana mandrakizay io tiavako anao ka izany no ampaharetako famindrapo aminao. Dia ninona ozy izy tanjona tamin'ny heriny hoe ninona ozy izy famaizinana mbola eritreretinao manamaizina anao, dia tsy manamaizina anao zany ozy izy tsy manakana fahazavan'Andriamanitra ilohiry eo amin'ny fiainanao. Ny fitiavan'Andriamanitra mitoetra mandrakizay. Izay le hoe velona be ny fitiavan'Andriamanitra, velona amin'izay zany le source d'eau mijaillir ao anatin'ny fotsika velona. Dia rehefa velona iny tokony tsika tsy manaiky ho raraka izany intsony, tokony tsika tsy manaiky izany tsofintsika voahozongozona na inona fa tena hoe mijoro. Dia tokony koa tsika tokony hoe dia lasa tena feno fahatokisana an'Andriamanitra ny fiainantsika.
misy fanantenana tsy mety maty zany ao anatsika ao fa velona foana le fanantenana satria miboiboky atao anatiko le fitiavan'Andriamanitra. Ozy izy ateo hoe io fitiavany Andriamanitra io miivo ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny. Miainga ao amin'io motivation atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia rehefa miboiboky io fitiavan'Andriamanitra io anatsika, tokony tsika tsy mahadomina chair-tsika satria fatatsika hoe tiatsika Andriamanitra, mahadomina chair-tsika. Dia farany fantaro hoe azadiny mihitsiny hoe rehefa miposaka ao atsika io masoandro io andro miratra io isan'andro vao mahita zany tsika hoe miposaka ao atsika le andro mihiratra ny masontsika, dia azadiny hoe Andriamanitra miteny amintsika izay hoe tiako ianao. Tena isa-maraina izy zany dia miteny amintsika foana, mampatsiahy antsika foana hoe tiako ianao, tiako ianao, tsy miova ny fitiavako anao. Ninona mety fahalemenao io na amin'izao ary ianao mbola mety manana fahalemena, tsy mampiova ny fitiavan'Andriamanitra anao zany, tsy mampiemitra ny fitiavan'Andriamanitra anao zany, fa mandrakizay ozy izy nitiavako anao, ozy izy miantso anao vao maraina malala io masoko ianao, be voninahitra ianao, tiako ianao. Dia izay zavatra izay fahenoantsika izay ten'Andriamanitra miteny antsika isa-maraina izay mahatonga détermination sy enthousiasme isan'andro anatsika. Donc tokony tsy ho fahatsoa zany fitiavan'Andriamanitra io, tokony tsika zany tokony tsy manaiky raraka izany intsony, aza manaiky raraka izany intsony hoe lavindray dia arenina, dia izay mahatonga ny olona, izay mahatonga ny kristiana reraka dia arenin'Andriamanitra, arenina dia lavo dia miarina, dia lavo dia miarina, satria le fitiavan'Andriamanitra le source d'eau le toriny taty tamin'ny heriny le fitiavan'Andriamanitra io tsy miboiboka tsy velona tsara ao anatin'ny fony ao. Fa mba tonga le izy velona tsara ozy izy dia meo amin'ny fanahy masina aloha fitariana rehetrarehetra, tarihan'ny fanahy masina ianao bien sûr ao amin'ny teny foana, dia mila mivoky tenitsika, mila imprégné ny tenin'Andriamanitra ny fontsika mba hatonga ny fitiavan'Andriamanitra io hiboboka foana ao anatsika. Dia zay dia azadiny mihitsy izay hoe isa-maraina Andriamanitra tokony ahemfo feo foana zany tsika, mahafantatra foana tsika, mino foana tsika fa miteny amintsika Andriamanitra hoe tianao, tiako ianao. Dia zay lasa déterminé foana tsika isan'andro, miavao détermination azontsika isan'andro, miavao ny enthousiasme tsika rehefa hivavaka, miavao ny enthousiasme tsika rehefa hakatony tenin'Andriamanitra tsika, fa tsy alaindaizany intsony tsika. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany dia alohan'ny andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka dia ndao aloha tsika hideran'Andriamanitra ao anatin'ity hery ity. Rehefa tanteraka ao anatin'ny tadiva rehefa tanteraka ao anatin'ny fotsika, rehefa tena hoe votony fitiavan'Andriamanitra amin'ny fotsika, tokony tsisy tena izay le tanteraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tanteraka amintsika ny 1 Corinthiens 13, tanteraka amintsika ny 1 Corinthiens 13:4-7 hoe tsika mavidy, tsika maharitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetrarehetra, tanteraka amintsika io fitiavan'Andriamanitra io manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy voahozombozo mininona zany intsony tsika. Dia dao tsika rehefa midera dia aza tsy matahotahotra zany intsony, tsy menamenatra zany intsony, dia raina Jesosy fa tena tsisy menamenatra zany intsony, tsisy matahotahotra zany intsony, fa dao tsika hitsangana hideran'Andriamanitra ao anatin'ity hery ity. Andriamanitra Andriamanitra vabotsika ny fahitana nanaovana azy, azony fandresena mandrakizay fahefana antonony azy, fahefana nomendrika azy. Andriamanitra fitiavana, izy no antafiarana. Andriamanitra fitiavana, izy no anfaneva itrovana. Ankarazaina ny anarana, amponizao rehetra izao, urentany amandanitra, Jesosy tompony lanitra. Ankarazaina ny anarana, amponizao rehetra izao, urentany amandanitra, Jesosy tompony lanitra. Alleluia. Andriamanitra mahery Andriamanitra fanany fasana zatsy natazona azy,
Andriamanitra fitiavana izy olohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy olohan faneva itsoloana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra Andriamanitra fitiavana izy olohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy olohan faneva itsoloana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra Andriamanitra fitiavana izy olohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy olohan faneva itsoloana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Pasteur Yatsika amin'izao fotoana izao dia raha isika mitehaka izy